La 4G Batelma vous présente Nivava. Sardine trésor. Sardine trésor. Omelette coupée. Manulchanao ni fampalalambaovao. Équipez-vous de la tête aux pieds avec la gamme de protection individuelle Secure Plus. Batimax. Manulchanao ni fampalalambaovao. Bonjour. Manulchanao ni fampalalambaovao. Vony fametanana amin'ny fitondram-panjakana malagasy ireo diaspora malagasy any Senegal. Izay no isan'ny voatra nandritry ny feonan'izy ireo tamin'ny filohan'ny Repoblika Andry Rajoelina tany an-toerana ny alarobia teo. Nanatitra ny kantany nandritry ny fifidianana farany teo teny amin'ny Cour des comptes Ambouda ny solotenan'ny candidat Andry Rajoelina izay lany ho filohan'ny pirenena. Tsy misy sazy voafaritry ny lalàna ho an'izay tsy manatanteraka izany raha ny fanazavana azo. Miankina betsaka amin'ny fionan'ny ministera miaraka amin'ireo mpisehatra mivantana amin'ny mpikirakira sy ny mpandraraha eo amin'ny sehatry ny serasera ny fantsiana ny lalàna amin'ny fihizany. Mizotra miandalana ny famolavolana izany raha ny fanazavana azo. Mivoaka tsikelikely ny fifanarahana ambadika nataon'ny commune Antananarivo renivohitra tamin'ireo mpivarotra manamorona ny trottoiran'ny Andohananalakely izay tafiditra anatin'ny boksamena ankehitriny. Eo amin'ny maresaka iraisam-pirenena mizotra miazo ny renivohitra Libia amin'izao fotoana izao ny tafika Marshal Haftar Tripoli izay ahitana ny gouvernement tany firaisam-pirenena. Ny andidin'ireo avetrany. Salamandra tompoko lasy tompoko vavy fotoana vaovao eto amin'ny Kultivika manasana ary anaraka izany hatramin'ny farany. Nanomboantsika ny vaovao dia vonina ifanometanana amin'ny fitondram-panjakana malagasy ireo diaspora malagasy any Senegal izay no nivoatra nandritry ny fionan'izy ireo sy ny filohan'ny Repoblika Andry Rajoelina tany an-toerana ny alarobia teo. Fanantina. Niaona tamin'ireo teratany malagasy monina ao Senegal ny filohan'ny Repoblika Andry Rajoelina mivady ny alarobia fahatelo ny volana aprily lasa teo. Fionana izay nitanterahana tao amin'ny efitrano fivoriany Hôtel King Fahd Palace tao Dakar. Raha ny antotanisa 700 ireo teratany malagasy monina ao Senegal ka ny 50% amin'ireo no monina sy miasa ao Dakar renivohitra. Fianakaviana miasa amin'ny masovony Madagasikara avy amin'ny fikambanana tsy miankina amin'ny fanjakana, amin'ny orinasa tsy miankina sy ny indostria ary ny asekina na ny sampandrara misana ny fiarovana ny fifamoivoizana anabakabaka ao Afrika sy eto Madagasikara avokoa ireo malagasy any an-toerana. Tanora avokoa ny ankamaroan'izy ireo ary manodidina ny 30 hatramin'ny 70 taona. Fotoana nahafahan'ireo malagasy ny resaka mivantana tamin'ny filohan'ny Repoblika mivady ity fotoana ity. Resy lahatra ny rehetra teto fa azo atao fitaratra eo amin'ny fampandrosoana i Senegal. Isan'ny ohatra amin'izany ny fampitomboana ny fiara-miasa eo amin'ny fanjakana sy ny vondrona tsy miankina amin'ny fananganana ireo fototra-afitrasa. Io lalagna rehetrarehetra io, même tamin'ny corniche io teo vao vetivety aby le mobilité urbaine, ny autoroute dia ohatra ny vetivety fotsiny dia lasa raha vao amorcer ny mouvement dia lasa io. Aza kivanao, aza se laisser distraire amina resaresaky beana fa toy izy fa zahay dia matokanao. Resaka passeport sitraka indrindra tompoko raha ohatra ka mba afaka manao izany fangatahana fanavaozana passeport izany zahay any amin'ny Masovo fa tsy voatery mody any an-tanindrazana tsony. Sosikevitra maro izay azo ampiarina tsara eto Madagasikara isiny ny fampandrosoana aingana no narosiny ireo teratany malagasy tamin'ny ity fotoana ity. Ankoatra izany, ny resaka momba ny politika mpanjakana ny amin'ny fampiarana ny lalàna sy ny famoahana ny didim-pitsarana izay mitarazoka eto Madagasikara, ny fiarovana ny sisintany sy ny sisin-dranomasina, ny fiarovana ny tontolo iainana sy ny famerenana ho nosy maitso any Madagasikara ihany koa ny filohan'ny Repoblika sy ireo diaspora malagasy. No mafisin'ny filohan'ny Repoblika Andry Rajoelina nandritra ny fandraisam-pitenenany fa tafiditra ao anatin'ny Initiative pour l'émergence de Madagascar na ny IEM ny fiantsoana ireo malagasy ivelan'ny nosy andraraha eto an-tanindrazana.
ankoatra ireo diaspora malagasy ao Senegal, olo manakaja sy mpandraraha maro ihany koa no niona tamin'ny filohan'ny Repoblika Andry Rajoelina tao amin'ny King Fahd Palace. Isan'ny niona tamin'izany amin'izao fahatongavana eto Senegal izao ny architecte fanta-daza Pierre Atepa izay anorina monument ampiavaka ny Madagascar. Zaho izy i accompagner anao gratuitement ametraka ny oloko gratuitement any Madagascar anao amita ny tanàna masoandro sy anao monument zay tianao gratuitement anapiko anao. Zaho izy fantatro daholo ny filoham-pirenena rehetra miara-miasa amiko daholo ny filoham-pirenena rehetra aty Afrika fa ianao izy ny vision anao hitako fa hafa mihitsy dia nameny an'ity dossier ty hoe la nouvelle ville de Tanamasoandro dia hafa indray zany ny zavatra nataony ao anatin'ity satria fa hitany le projet fa misy zavatra tsara be, misy monument ngeza be zay ampiavaka ny Madagascar zany ao anatin'ity dia meny anahy moa le izy dia tiako lazaina aminareo hoe ohatran'izany zany ny fomba fahitany olona atsika hoe mahafantatra ny olona zao hoe manana vision tsika ary indrindra vonina hanafitra ny firenena dia tonga daholo ny olona rehetrarehetra anampy sy hiara-iasa amin'ny Madagascar. Amin'ny ambangovango ngamba dia izay ny teneniko anareo hoe iova manomboka zao ny tantaran'ny firenena. Nambaran'ny filoha Andry Rajoelina fa voapirofo amin'izao fanasana manokana ny filohan'ny Repoblika izao teto Senegal fa firenena manana ny maha izy azy i Madagascar. Fa voalan'ny filoham-pirenena ny tenako dia ny Maurice no niantso voalohany hoe Monsieur le Président mba tianay raha mba ianao no invité d'honneur amin'ny fête nationale aty aminay. Mbola tsy vitsy zay angamba ny quelques semaines herinandro vitsy talohan'izay dia tonga eto Sénégal zao satria tonga ny invitation hoe niantso ana ny président Macky Sall hoe Monsieur le Président taty anao talohan'ny fifidianana fantatro ny vision anao fantatro ny conviction ananao ary fantatro fa tena avitra ny Madagascar ianao ary tena voninahitra ho an'ny Sénégal ozy izy mba ianao no atao invité d'honneur amin'ny fête nationale ny Sénégal voalohany vao mba invité d'honneur nandritran'izay 59 ans verenany ny fahaleovan-teny zay i Madagascar ka voninahitra lehibe ho antsika zany voninahitra ho an'ny firenena malagasy. Naneo ny fahavononany hitondra ny anjara biriky amin'ny fampandrosoana ny Madagascar ireo teratany malagasy eto Senegal. Fa nanatitra ny compte nandritra ny fifidianana farany teo teny amin'ny Cour des comptes Ambouda nisy olo tena ny candidat Andry Rajoelina izay lany ho filoham-pirenena ny antsiprinsesy etiny Gaëtan Andriatsilava. Araka ny voalaza ny lalam-pifidianana 2024 aotraotra 7-3 nanatitra ny compte de campagne teny amin'ny Cour des comptes teny Ambouda nisy olo tena ny candidat Andry Rajoelina izay lany ho filoham-pirenena hoentina manamarika ny fanaran-dalàna ataon'ny mpitondra ary ara-potoana araka ny nangatahany lalàna. Aoriny telo-volana ivoahan'ny voka-pifidianana raikitra avoaka ny fitsarana avy momba ny lampandrehana zany no tsy maintsy ametrahana andreo le hoe fandaniana vola fandaniana rehetra izay nataon'ny candidat tao anatin'ny fampelezan-kevitra tao anatin'ny fifidianana dia araky ny fantatsika moa zany tamin'ny 8 janvier tamin'ny 20 janoary 2024 no nivoaka ilay voka-pifidianana raikitra zany navoaka ny HCC dia raha atao zany nikajy amin'ilay telo volana dia ho tapitra amin'ny fahavalon'ny volana avril ho amin'izao ilay fepotona ahafahana mametraka n'izao tatitra momba ny fampiasana ny fafandaniana ny arabola tamin'ny fifidianana izao dia hitatsika zany fa tafiditra ao anatin'ny fepotona ara-dalàna zany izay napetraky ny lalàna ny nametrahana n'izao tatitra izao aty amin'ny commission ny contrôle ny financement ny vie politique. Tsy misy sazy mazava voafaritry ny lalàna ho an'ireo izay tsy nanatitra ny compteny na izany azy entanina hatrany ireo candidat nandray anjara tamin'ny fifidianana ho filoham-pirenena farany teo anatanteraka izany ny ason'ny firenena ary ny rosoana amin'ny tsaratsara kokoa hatrany no tanjony. Araka ny voalazana lalàna dia tsy nisy sazy mazava voalaza hoe ho an'izay tsy manatitra ny compte
kanefa ny engagement candidat io zay anentanana ihany ireo candidat na dia tara zay nanaterany compte aty aminay mba anatitra an'izany araky ny fanajana ny lalàna fehizoro valambifolo arivo aotratra valy ao anatin'ny fanjakana tandalany ny candidat enina ambifolo zany efa nanatra tamin'ny premier tour ary anaky ray zany mbola nanatra ho an'ny deuxième tour dia ao anatin'izay zany nefa ny commission dia akoatra ny fampanarana ny lalàna dia miezaka ihany koa zany manome ny hoe tanjona eny amin'ny farany zany dia mametraka hoe any amin'ny otriny nany ka mety ho plafond raha ohatra ka ho fixena ihany le plafond ka tsy fantatra zay rehefa ohatra ka tsy milaza ny marina na tsy mahatonga ny compteny ireo candidat satria lasa anao zavatra anjambany eto sika dia manjary tsy mahasoa na ho an'ny candidat na ho an'ny vahoaka mpifidy na ho an'ny firenena. Mbola maro araka izany ireo candidat nirotsaka ho fidiana ho filoham-pirenena afarany teo no tsy nanatanteraka eo andiny ny 720 voalaza ny lalam-pifidianana 2024 aotraotra valo eo. Efa nanome ohatra ny candidat Anne Rajoelina izay lany filoham-pirenena amin'ny fanarahan-dalàna ka tokony hanaraka izany ny rehetra na dia tsy misy aza ny sazy. Fa miankina betsaka amin'ny fionan'ny ministera miaraka amin'ireo mpisehatra mivantana amin'ny sy ny mpikirakiry sy ireo mpandraraha amin'ny sehatra ny serasera ny fagnitsiana lalàna amin'ny fe izany mizotra miandalana ny famolavolana izany raha ny fanazavana azo fezora valy. Araka ny nentina teto amin'ny fampahalalam-baovao ny Kolo TV omaly efa miroso amin'ny asa makany amin'ny fantsina ny lalàna amin'ny feny serasera ny fitondrana ankehitriny miankina amin'ny fionana izay ho tanterahana atoato miaraka amin'ireo mpisehatra sy mpikirakira ny serasera no hitondrana ny fantsina fionana izay andrasana ny tolo-kevitra ireo ankolafy rehetra voakasika. Nisy tokoa fivorina miaraka tamin'ny mpiara-monina tamin'ny 94 dia efa nisy fehi-kevitra tapaka mpanao gazety sy ny sisa moa tao anatin'izay. Noko fa hoe azo raisina ny ao anatin'ny fehi-kevitra iny ary mbola nisy koa fehi-kevitra anankiray nataon'ny mouvement pour la liberté d'expression ny MLE izay hitako koa fa hoe mafonja dia mafonja ary azo raisina ihany koa ao anatin'izay zavatra fa ny tena eritreritra izany dia ifampiantso indray mandeha tsy hoe amerina azy hatramin'ny voalohany fa hoe inona nampisy olana satria fa arivo andro izay nampisy olana inona nampisy olana inona mihitsy le olana dia enoina dia arakarak'izay eo ny anovana ny lalàna mba tsy hiteraka resabe intsony sy fanafitohinana ho an'ny maro ilay lalàna. Omaly Ratsahivina ny feno arivo andro no nandanina ny lalàna amin'ny feny serasera larana 424 tsipika 420 teny anivo ny antenimiera pireneny. Ity lalàna ity izay niteraka etsim-panoherana maro manerana ny nosy hodinihana sy asim-pantsina anatin'izany ny mikasika ny fahazoana manitatra ny haino aman-jery eto amin'ny tany sy repoblika ny Madagasikara. Ny fanatanterahany mpanao gazety ny asany anatin'ny fahalalahana tanteraka. Ny fisoloana tena ao anatin'ny ANRCM nanarafitra mandrindra ny serasera ao amin'ny haino aman-jery. Ho raisina anatin'izany ihany koa ireo tolo-kevitra izay efa natolotra ny mpiara-miombon'antoka samihafa. Fa manome 27 ora ny fanjakana indray ireo mpitarika sindikaly ny sampandraraha ny fananatany foibe taorina ny famorin'izy ireo ny mpiasa fitakiana amin'ny fony fangatahana ny famoahana ireo naman'izy ireo ao am-ponja izao mampianarakotoarizao. Namory ireo mpiasa ny fananantany ny maraina teo ireo mpitarika sindikaly ao amin'ny sampandraraha eny amin'ny foibe ity. Ho fandiniana ny fitohizany fitakiana taoria ny fahataperany fepitaona 27 ora nomena izy ireo ny fanjakana. Fitakiana izay midika ho fangatahana famoahana ireo naman'izy ireo na hiditra ponja voarohirohy tamina raharaha kolikoly. Antony ihany koa nampiatoana ny asa rehetra ny tapany maraina fotoana nandalovan'ny mpanao gazety teny an-toerana. Nanapa-kevitra nanome 27 ora fampafantarana mialoha ny fanjakana indray ny amin'ny mety hanohizana ny hetsika fitokonan'izy ireo androany taoria ny fivoriana io. Mandeha kosa ny fampandehanan-draharaha ho an'ny sampandraraha ny fananantany eny Alasora. Misy ireo manohy ny asa andavanandro, ao kosa ireo tsy nandray asa fa nanatrika fivoriana izay nitotosaina ireo mpitarika sindikaly ireo. Midika izany fa mitohy ny asa sy ny fandraisana tanana eny anivo ny sampandraraha. Tsy araka ny voiziny tambazotra sy ny gazety an-tsoratra samihafa izay mbola tsy resy lahatra amin'ny fisian'ny kolikoly sy ny firaisana tsikombakomba ary ny filazana fa tsy maintsy hampiarina amin'ireo izay manao ny tsy mety ny lalàna. Ny fampiarana ny lalàna izay takiana ireo sindika ny sampandraraha ny fananantany ihany koa ka nahatonga azy ireo hanainga ny fitsarana sy ny fitondram-panjakana mba hisambotra ireo rehetra voarohirohy tamin'ny raharaha Villa Elizabeth sy ny zaridaina Antaninarenina iny. Lafy mavaoafa kosa indray dia raha toka efa miroborobo manera tany ny famandriana dihy.
amin'ny alalan'ny internet mbola asehatra tsy mivelatra zany eto Madagasikara. Olana raha ny fanazavana ny tsy mbola ifehezan'ny malagasy izany. Michel Arnaldo. Famandriana ny dia ny ivelany na eto anatiny amin'ny alalan'ny internet na ny voyage organisé par internet. Sehatra iray efa saika hita maneran-tany, mbola tsy miroborobo kosa raha ny eto Madagasikara manokana no resainy. Monde par internet zay azo ilazana azy hatramin'ny manomboka hatrany amin'ny départ ka hatramin'ny fahavitan'ny visite touristique an'ilay client anankiray amin'ny toerana izay andehanany. Dia azo atao anatin'iny daholo na paiement en ligne azo atao zany réservation, paiement en hôtel, ny transport ny rehetrarehetra. Tena hoe ilay tolotra amin'ny ankapobeny mbola tsy tena mipetraka fa efa samy manana ny tolotra ny tsirairay avy ny tour opérateur. Raha ny fanazavana raha ampitaina amin'ny any ivelany manomboka amin'ny famandriana ny billet d'avion, ny trano ipetrahana sy ny sakafo no iantoa ny tompona andraikitra amin'ny fanomanana fizahantany iray. Raha ny eto Madagasikara ny fizahantany anatiny any hatreto no voafeh. Dia azo atao parisita eto toerana iny ka efa mety efa mipetraka satria national tsinona mbola voafeh noho ny hoe maneran-tany sy dia tena hoe tsy voafeh fa le concept eto Madagasikara angambany mbola tsy efa misy manomboka fa mbola tsy mipetraka tsara satria mbola misy dingana maromaro tanterana vao afaka tena mametraka an'izay. Zahatany manko produit fragile fa raha hoe tena tafapetraka zato isan-jato tsy misy na eto Madagasikara na any ivelany ary fa miezaka manatratra an'izay fa raha ohatra tratratsika raha ny atao hoe 5 isan-jato dia goborobo ny fizahantany. Hatreto andalana ny fambovoarana sy ny fampiroboroboana ny tontolo ny fizahantany eto Madagasikara. Raha ny fantatra manomboka amin'ny fampianana ny TVA ho 10 isan-jato raha toa ka 20 isan-jato izany teo aloha amin'ny ireo sidina anatiny. Fa olona miisa efatra kosa no tratra voatontonona tamina raharaha fanaovana osoka ny sonian'ny ministry ny varotra osoka amin'ny fahazahon-dalana ividivi tamina orinasa iray. Mampiona rakotorsa. Tratra eny anivo ny sampana mikaroka ny eloka be vava eny amin'ny zandarmaria fiadanana ankehitriny ireo olona efatra voatonona tamin'ny raharaha fanaovana hosoka ny sonian'ny ministry ny varotra sy ny indostria ary ny asatanana. Hosoka fahazahon-dalana nentina ividianana vy tamin'ny orinasa Dinatek raha ny fanazavana. Ny antony hoe ny natonga azy nanao hosoka dia ny hoe ny fahalalana fa tsy misy niza afaka mividy amin'io raha tsy ny olona nahazo an'izay le hoe appel d'offre izay ihany satria zany tany amin'ny tamin'ny taona lasa tany nisy commission natsangana mihitsy momba ny manokana anaovana ny hoe nisy décret zany navoaka ny fisian'ny appel d'offre alohany azahoana mividy avy ao mba ho alefa zany na ho anaovana izay ilany anazy. Izay zavatra izay zany misy fitoriana napetraka ny ministra teny amin'ny avy amin'ny commerce sy ny industrie zany io teny amin'ny tribunal ka nazahoany ny gendarmerie amin'ny alalan'ny section de recherche criminelle amin'ny fiadanana ny taratasy avy any amin'ny tribunal ahafahana manokatra enquête efa tany amin'ny 21 mars izy io. Ny hitatra hatrany amin'ny faritany ny fanaovana fanadiadiana fikarohana ireo olona voalaza ireo. Raha izay niseho tamin'ny farapara ny volana martsa lasa teo. Rehefa natao mo fitanana soratra zany dia nanaiky zany ny anankiray izay mieritrretina mihitsy fa tena hoe atodota amin'io fanaovana osoka io fa tena nanao osoka tokoa izy ary naka ny soniany ramatoa ministra ary ny cachet koa nataony ihany koa le osoka mba ahafahana mividy an'ireo vy ireo zany ao amin'ny Dinatek. Amintsika miteny zao zany mamaraparana ny fitanana soratra araka ny efa lazaiko teo ny ao amin'ny section de recherche criminelle ary io olona io zany dia mitazona an'ireo namany telo ho samy raitsykombakomba amin'io daholo na dia eo azany hoe misy milaza fa tsy mahalala hoe osoka io fa eo le anankiray izay tena atodono tena hoe samy tsisy afaka amin'io fa mitazona azy hatramin'ny farany zany ho raitsykombakomba izy ireo dia ho atao androany izay déferment any amin'ny tribunal zay Marina fa olon-tsotra tsy manana andraikitra eo amin'ny firenena ireto voaroa ireo ireto ary niakatra fampanoavana androany.
fa mivoaka tsikelikely ny fifanarahana ambadika nataony commune Antananarivo renivohitra tamin'ireo mpivarotra manamorona ny trottoir eo andohana Analakely izay tafiditra ao anatin'ny box mena ankehitriny fezora faly. Voafitaka tsy nisy fifampiresahana mialoha izay no andraisan'ireo mpivarotra eo amin'ny box mena eo amin'ny tsena nandohana Analakely ny filazan'ny commune fa tsy maintsy esorina avokoa ireo mpivarotra amin'ireo trano vy ireo izay mandidina ny 200 isa noho ny tetikasa fanamboarana mifantsy ny voan'ny rano izay nahazoany commune fa Majimboly. Tsy izay nefa noho ny fanarahan'ireto mpivarotra ireto tamin'ny ben'ny tanàna hoy izy ireo. Tokony fampiresaka aminay aloha izy amin'le zavatra izay mivoriana atao amin'ny tranom-pokon'olona. Nareo izy tsy miala fa atao tsikelikely izy mandeha tranche zany mandeha tsikelikely zany le zavatra atao hoe 40 mètres maka 40 mètres izy ohatr'izay zany le zavatra atao fa tsy hoe miala définitif zany ny mpivarotra rehetrarehetra. Amin'izao fotoan'izao nefa dia tena hoe miala daholo mihitsy le mpivarotra. Tsy manohatra le projet aloha izay voalohany indrindra. Fa ny commune manko milaza foana hoe fanatsarana ny tanàna Antananarivo le izy. Nefany zany projet ataon'ny zareo zany nge alohany nametrahana anay teto e. Dia tokony fantatra zareo hoe izy projet andeha. Dikan'izany tokony tsy nametraka teto izy fa navelana azo an'le toerana izay nasiany an'ireo trano be ireo ihany zay ireo pavillon be ireo. Raha ny fanazavana trany anisan'ny tetikasan'ny commune ny fanamboarana tsena izay ametrahany ireto mpivarotra ireto saingy tsy tanteraka ny commune izany. Ireo mpivarotra manodidina ny 200 latsaka ireo araka izany no ny fampiraharaha tamin'ny ben'ny tanàna ka samy nanamboatra trano vy na box mena. Mitety bidy 7 ariary no nanamboaran'izy ireo izany. 2 volana sy tapany no vinavinaina aretan'ny tetikasan'ny commune Antananarivo renivohitra antony mampanahy ireo mpivarotra mikasika ny fidinam-bolan'izy ireo sy ny mbola iverenany indray hivarotra amin'ny toerany na tsia. Ankoatr'izay, mampametra-panontaniana ihany koa no hoe miahy amin'ny fanomezana sy famarotana tany tsy ara-dalàna izay tsy andeferan'ny fanjakana amin'izao fotoan'izao ve ny commune ka antony fitsipahana ny fifanarahana izay efa nataony sy nekeny teo aloha. Tonga eto amin'ny fotoanany dokavarotra isika aorianan'izay natatsika ny fahatapahan-drano toatoatindray teto andrenivohitra. Eo ihany koa ny tsy fandriam-pahalemana ao amin'ny distrikany Maintirano. Rehefa avy eo ary. We love chocolate. Sardine trésor. Sardine trésor. Sardine trésor. Sardine matchia sardine trésor. Met bera miaraka amin'ny salady, mofo, na hoe atao goûter nenkizy. Sakafo rehetrarehetra e. Hasoandrala ela miaraka amin'ny tsakitsaky. Sardine trésor. Qualité nazy ao tsara. Riche en oméga. Ilaina be rehefa mifety indrindra mofa miaraka amin'ny fianakaviana. Sardine trésor. Amin'ilay tiako be. Oui, appel vers tous les opérateurs. Oui, appel à l'international inclus. Oui, mes SMS, je ne les compte plus. Et oui, l'Internet à la vitesse 4G. 0,5 arrière par seconde vers FAF et Club First. 1 arrière vers Telma et 3 arrière vers les autres opérateurs. Vous aussi, soyez First. À partir de 10 000 arrières, First Premium. Et découvrez toute la gamme First sur www.telma.mg ou rendez-vous en Telma Shop. Telma, Safid numéro 1 Malagasy.
isanandro. Bonjour. Bonjour. Iti miss fanala eta watika tap na lebe na zaza. Je suis en poudre en sachet, dans riche en vitamine C. Bonjour. 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 Ma patanzaka, zem suta samba samba cha. Bonjour. Bonjour na liwe. Bonjour. Bonjour. Maru karazna gu amnas, salano tazamya amnas. Je suis diabète. Bonjour. Ici. Attends un peu, je vois Manhattan, mon pote. J'ai toujours dit à mes fils, le travail passe avant tout. Et mon fils Joseph a pris ça très à cœur. On apprécie beaucoup ce que tu fais à la boîte. Tu es comme un fils pour moi. Je vous adore. Police! Qu'est-ce que t'as? T'es camé? Me touche pas! T'as pas pu te retenir. Il fallait que tu viennes faire ça dans ma boîte. Je peux rien si c'est là que viennent les dealers. Charmant, tes amis. Écoute, papa, c'est pas mon ami. Si je t'avais prévenu, l'opération aurait foiré. Ça te plairait que je vienne foutre le bordel chez toi? Calmez-vous! Ça va faire rester mon sang là! Tôt ou tard, soit tu seras avec nous, soit tu seras avec les dealers. C'est la guerre. J'ai une livraison qui arrive. Tu peux peut-être nous aider à l'écouler. Araka ny hitantsika teo eny lany io nous appartient zay indray no ronan-tsara arahantsika anioanina eto amin'ny Cool TV. Fa ny anioantsika ny vaovao dia nivotoatin'ny gazety mpiseho isan-kerinandro Madagasikara matin hebdo indray no entina aminao anatin'ity fanadidina manaraka ity hiona zay. Nivoaka tamin'ity androany ity ny Madagasikara matin hebdo laharana 520. Lohateny dehibe ny gazety amin'izany Fetra Rakotodrasoa, l'IRD est une démarche honnête de la plateforme présidentielle eo amin'ny pejy fahadimy. Eo amin'ny pejy fahaefatra Madagascar-Sénégal, une amitié en pleine émergence. Ny momba ny Rarapety Rakotoniaina no amin'ny pejy faharoa, condamné à un an ferme, l'homme va-t-il s'assagir? Izay no amin'ny pejy faharoa. Eo amin'ny fizahantany eto Madagascar, plusieurs structures à améliorer malgré l'effort potentiel. Izay no amin'ny pejy fahatelo ny Madagascar matin hebdo. Ny resadresaka ny fanaovana tamin'ny Marc Gérard, représentant résident ny FMI, des opportunités historiques s'offrent pour Madagascar. Izay no amin'ny pejy fahaenina sy ny fahafito. Tontolo ny fanatanjahantena no amin'ny pejy fahavalo sy fahasivy ny Madagascar matin hebdo. Eo amin'ny pejy fahafolo ny fandaharana lalino eto amin'ny fahitalavitra Cool TV izay iresana momba ny zaridaina-panjakana izay lasa toerana fanaovana adina kola. Ny maresaka iraisam-pirenena avy any Algérie, Venezuela ary Royaume-Uni no ao amin'ny pejy fahavalo ambin'ny folo ny Madagascar matin hebdo laharana 520 izay nivoaka tamin'ity androany ity. Famorongana ny fanafiana sy ny asan-dahalo amin'ny komina Analapasina hoy ny ben'ny tanàna avy any an-toerana ankoatray miakatra ny vidim-piainana noho ny tsy fisian'ny lalana ka eto Andriatsilavo. Komina farany andrefana ao amin'ny faritra Vatovavy, miala roa 70 kilometatra miala ny distrika ny Fanadina ary mifanila amin'ny faritra Ambositra ny komina Analapasina. Tantsapa mokatra avokoa ny 20 isanjaton'ny mponina ny an-toerana. Ratsy nefa ny lalana miazony renivohitry ny komina ary tsy tonga ny fiara intsony. Vokatra eo tsy fisian'ny fiara io, avy any Ambositra no anafarana ny kojakoja ilain'ny mponina andavanandro izay mialafo ny vidiny. Raha isika vidim-bary satria indraindray hoe vokatra ilay sy fahampian-dalana, sy fahampian'le toerana fana mamokatra ihany koa moa zany dia azo lazaina hoe sy mahafeno an'ilay filany vahoaka le vokatra ao anatiny dia mila vokatra avy amin'ny velany. Tamin'ity taona ity zao miakatra hatramin'ny 700 valonjato farany ambany ny vidiny vary fotsy ao anatin'ny komina Analapasina io. Ny kapoka, vidiny ray kapoka. Dia ny vokatra nefa zany avy aty amin'ny faritra Moromania. Aty amin'ny faritra Moromania Ambositra zany no midina makany. Miloloha ansoroka zany ny olona maka le vokatra aty Ambositra aty. Mandeha tongotra iray andro tapany miaraka amin'ny entana vao tonga amin'ny renivohitry ny komuna. Manampitrotraka ny tsy fisian'ny lalana ny tsy fandriam-pahalemana ary lasa faritra mena any an-toerana amin'izao fotoana.
azo lazaina fa faritra mena ihany commune Agnalapasiny io satria dia manakaiky ny tandavanala io zany corridor dia miafina anatin'ny alabe io zany raha olon-rasy no manao ny asa rasiny aty anatin'ny commune Agnalapasiny. Noho ny fampitam-baovao samihafa no ireo vokatra omeny mpitandro filaminana amin'ny famerenana indray ny filaminana eto Madagasikara. Velim-panantenana ireo mponina ny toerana ankehitriny hoy ny ben'ny tanàna. Manantena izy ireo fa tsy ho very anjara amin'ny fampandrosoana na ampanantenainy ny voalohan'ny repoblika. Fa miaramila iray no naratra mafy ary dahalo roa no namony ainy avokatra ny fifampitifirana atao amin'ny Fokotany Abemena distrikan'ny Maintirano omaly tokony tamin'ny 12 ora alina. Tratra tamin'izany ireo basy telo nampiasain'ireo dahalo ka eto Andretsilavo. Miaramila iray no naratra mafy tao amin'ny tanàna antsoina hoe Tanambao, Fokotany Bemena, commune Andrea, distrikan'ny Maintirano, izay nifandona tamin'ireo dahalo misa 4 nitondra basy 4 ihany koa. Omaly tokony tamin'ny 12 ora. Raikitra ny fifampitifirana, dahalo roa no maty avy hatrany, iray naratra mafy ary ny iray tafatsoaka. Misy miaramila tratra naratra mafy teo amin'ny lohany rehefa avy niady tamin'ny dahalo. Ny fipetrany raisina dia efa nanao an'ilay ataontsika hoe ratissage anarany. Ny ratissage iny zany efa nazahoana io le anankiray izay naratra tamin'ny fieny io. Ny faharoa zany misy fipetra ho raisina dia andefa miaramila sy gendarme. Miaramila aby moa zany ireo andeha ho any an-toerana. Tsy miverina ireo raha tsy mahita résultat araka ny tokony ho izy. Fa ny zavatra fantatra fotsiny zao dia hoe basy telo nefa efa eo am-pelantanana. Ny basy anankiray efa fantatra ny tompony, ny basy anankiroa toa efa nilazain'le olona voatazony io fa ny anaran'ny olona tompony sy ny mpiaraka tsokombakomba amin'ny rehetra sy ny mpiara milalao aminy amin'ny resaka tsy fandrimpahalemana io alatromby sy ny fanafiana olona io efa misy ransay mahavahazo zany. Ny azoko ambara fotsiny dia hoe vonona reo miaramila reo rehefa tafaresaka taminay vonona ny ady hatramin'ny farany mba ho tombontsoan'ny vahoaka. Tsy dia mahakivy akory ny zavatra ohatran'izao zavatra misy fa ny angatahana fotsiny hoe ny any instance supérieure rehetra mba miombonantoka aminay eo mety fandefasana ny olona maratra io. Tsy maintsy alefa aingana ty Antananarivo io miaramila maratra io noho ny ratra izay nahazo azy. Eo ihany koa ny tsy fahampiany mpitsabo sy ny fitaovana ary ny fanafody any an-toerana. Fa toerana maro no misy fitarainana fahatapahan-drano tatoato teto Andrenivohitra. Mikakaiky manoloana izany ireo mpiasa teny izay mivelona amin'ny alalan'ny rano. Napakapeo vokatra ihany koa ny mponina teny tsy adana. Paladiny mampiona rakotoarasa. Ray volana izao no niaina tao anatin'ny fahatapahan-drano ny toerana maromaro eto Andrenivohitra. Fahatapahan-drano izay efa miatra amin'ny fitadiavam-bola ireo mpiasa tena voakasika raha ny fanazavana azo. Isan'izany ny Entsiadana izay nanatanteraka hetsika fanakanan-dalana no maraina teo ho fanerana ny tompona andraikitra. Eritreretra 7 isan-jaton'ny mpakarano zany miasa tena. Rano ty zany iveloman'ny betsaka makarano le karama mpakarano dia ohatranay karama manasa lamba. Hitanao zao hoe reo zany asa efatramin'ny omaly zao tsy vita. Dia hitanao hoe rano zarara misy zany tena veta rano tamin'ny tompony nalainay zany ampiasainay zao. Io zany famelomanay vady aman-janakay dia nefa rehefa tsy misy io dia tsy misy ihany koa le kapoaka entina miditra ny tokantrano dia menomenona le vady aman-janaka rehefa hoe inona fotsiny foazana maraina nefa izay etrety amin'ny efatra maraina dia efa miala ohatrano nefa miverina ohatrano ianao tsy ariary rehefa mahazo zany ohatra ny tena mandeha normala ny rano dia mahazo eo amin'ny tena eo amin'ny 20 000 zany ny anomany atoandro dia 20 000 ny ariva eo amin'ny 40 eo zany entinay miditra ny tokantranonay rehefa tena mandeha le rano dia rehefa tena tsy mandeha salan'ny androany zao ny ana 5 000 ny ariko miditra ny trano vidiny fijanana valo tao trano dia eritreretra tsara hoe 5 000 olona 5 velomiko. Velotaraina ihany koa ny eny amin'ny Fokotany tsara honenana izay hiara-ny fahatapahan-drano efa naharitra 3 andro. Zao vokatra zao tsy fisiana rano efa 3 jours zay dia mifafafafa ivelany fotsiny dia lasa tsy misasa ianao mandeha miasa tsy miborosy nify satria na ny hohaninao an-trano andrahoinao hanina aza tsisy
dia tena ohatran'izay mandeha miasa zay le kana ety zao. Miantso ny tompona andraikitra manoloana izany ireo mponina voakasiky ny fahatapahan-drano ireo. Nilaza ny hanohy ny fihetsiketsehana kosa ny Entsiadana raha tsy misy ny fandraisana andraikitra. Fatotosa androany teny amin'ny fokotana ambomina-pahamarinana ny fombafomba ho fanadiovana ny eny an-toerana taoriana ny lozany seho teny aloha. Tokony ho samo sarotany tsiraray amin'ireo toerana saripady rehetra eto amintsika. Henri Flora. Manitra no zavatra rehetra andrenana avy. Ankehitriny ary zay dia isotra-nareo izay tompony ty vato ity, isotra-nareo izay tompony tany amin'ity faritra rehetra ity ambany aty, mba tsy ho azon-doza ireo olona rehetra ireo. Ary aza enti-katezirana intsony ianareo fa efa iarina tsy aloto intsony. Ka manantena sy mino ary izay mangataka aminao, mangataka aminareo menakavy tompony tany sy ny zavatra rehetra indrindra fa ny vato, mba tsy ho azon-doza intsony reto olona rehetra ireto. Io azy ny zavatra izay atao dia ny saotra andiovana andreo olona rehetra amin'ny alalan'ny rany alatsaka dia mba ho feno fitahiana avy aminareo, arovinareo tsotsovo mandeha ihany koa ireo olona rehetra ireo mponina amin'ity toerana ity. Ka manomboka masinandro androany tsinany volan'ny alamaty dia ho afadrofo, ho afadoto, ho voadio ny ranondro madio izao toerana rehetra izao. Ho fanomezan-kasina ireo izay niarambona sy ireo ravatrano niseho teny amin'ny fokotany tsy mialonjafy sy ampamarinana izay nitranga ny teny aloha izay. Nanao fombafomba fanadiovana sy ho famerenana ny asan'ny toerana eny amin'ny vato tsy mialonjafy ireo mponina androany niaraka tamin'ireo ray aman-dreny eny ifotony. Anton'izany ny famerenana amin'ny laony ny hasan'ny tany tsy sian'ny ratsy toy ny niseho teo aloha hoy ny mpandala ny fomba malagasy amin'izao ankatoko ny taom-baovao malagasy izao. Ny totosaina androany teto ambana-pamarinana dia ny diovana, anadiovana ny toerana izay nitrangan'ny loza rehetra nandritra ny fotoam-pahavaratra iny, ny fiotsahan'ny vato tsy vita amin'ny fiotsahan'ny vato ihany fa hatramin'ny fiotsahan'ny tany. Dia nampalahelo ny fahalasana an'ireo namana matsakaiza rehetra izay ndoso fahafatesana tao anatin'izay fotoana izay noho ny tsy fidy ny faharavoajanahary. Kanefa voaloto ity toerana ity dia tsy maintsy nodiovina araka ny fomba tahaka izao. Dia androany no andro voatondrona mety nanaovana izany rehetra izany, izany hoe isany ao anatin'ny fidiovantsika malagasy amin'izao taom-baovao malagasy izao. Dia tsy sorona fa saotra. Ny sorona mantsy dia ho an'ny zavatra ratsy, fa ity ho an'ny fahatsarana sy anadiovana dia izay no nanaovana izao zavatra rehetra izao. Ankoatra izay, fombafomba nentina manaraka izay nataon'ny Taolo no nivohitra nandritra ity lanonana ity. Raha tena izy dia omby vola vita no tena natao, na omby malaza, na omby tokam-bolo fotsiny fa tsy asiana mainty. Fa ankehitriny moa noho ny zava-misy dia efa voasolon'ny ondry izy dia natao ondry lahy sy ondry vavy, izany hoe ondry anankiroa dia mena tokam-bolo mahasolo ny omby tokam-bolo. Mena tokam-bolo izany hoe omby malaza izany dia natao ihany koa hoe ondry malaza. Dia ofaka dia ny fomba natao moa izany dia tsy maintsy nalatsaka ny rà isan'ny diovany rehetrarehetra sy angatahana amin'Andriamanitra mba hitsinjovany an'izao zavatra rehetrarehetra izao sy tsy hiverenany fa loza intsony amin'ity faritra ity dia entina ampinoana ihany koa le. Faniriana ho an'ny rehetra araka izany ny tsy hisian'ny loza eny amin'ity toerana ity, eo ihany koa ny hisian'ny filaminana ho an'ny vahoaka eo amin'ny fokotany sy ny manodidina. Eo amin'ny maresaka iraisam-pirenena mizotra miazo ny renivohitra Libia amin'izao fotoana izao nitafika avy eo anivon'ny Marshal Haftar Tripoli izay ahitana ny gouvernementany firaisam-pirenena. Fanadina. Pas à pas, le convoi de l'armée nationale. Miroso tsikelikely manantona ny renivohitra ao Libia amin'izao fotoana izao nitafika Marshal. Tripoli indray nitanjon'ireto tafika ireto rehefa nahazo an'ny Gariana izy ireo ny andron'ny omaly. Gariana izay tanàna ao atsimon'ny renivohitra. Tripoli aminao indray no antefako amin'izao fotoana izao, fa ihany koa andro ity tanindrazana. Fotoana izay akana ny tanàna mandroso hatrany, miaraka amin'ny fitantanana Andriamanitra, fotoana antsika ao Tripoli izay ho alaintsika amin'ny filaminana. Tonga avy izay tia ny filaminana. Izay ny tenin'ny Khalifa Haftar, mpitarika ny tafika Libianina. Ny tenany izay manana ny tanjany ao Libia atsinanana ary miamazo laka ihany koa any amin'ny tapany atsimo. Nanambara ny tenany fa vonona miaraka amin'ireo tafika miaraka aminy andringana ireo mpampiroro. Raha tsy ivona, nanomboka ny taona 2012 mizara roa i Libia.
ankilany ny mpanaraka ny gouvernemanta ny firaisam-pirenena izay mipetraka ao Tripoli nahazo ny fankataovana avy amin'ny firenena mikambana. Andaniny ireo avy amin'ny tafika ho an'ny fanavotam-pirenena. Manoloana ny fanambarana natao ny Khalifa Haftar nitondra ny valikavatra ny avy amin'ny gouvernemanta ao Tripoli. Nous avons adressé des instructions. Miantso ny rehetra izahay ary nanome toromarika ny tafika mba ho vonona amin'izay mety hitranga. Qu'ils se tiennent prêts. Raha ny fijerin'ny diplomaty tsy hisy ny fifandonana eo amin'ny rototo saingy manao tsindry kosa ny avy amin'ny maréchal ny zarana roa ny fahefana any an-toerana. Tamin'ity andro an'ity nidina tany an-toerana ny iraka avy amin'ny firenena mikambana nijery ny marimaritra iraisana isoroana ny fifandonana, indrindra eo am-piandrasana ny fanapa-kevitra ho raisin'ny ONU izay amoahana ny daty anatanterana ny fifidianana filoham-pirenena sy solombavambahoaka any Libia. Alohan'ny isarana dia viana aminao ny vaovao misongadina tamin'ity alina ity. Vonina ifanometanana amin'ny fitondram-panjakana malagasy ireo diaspora malagasy any Senegal. Izay no isan'ny nivoatra nandritra ny feonany izy ireo sy ny filohan'ny Repoblika Andry Rajoelina tany an-toerana ny alarobia teo. Mivoaka tsikelikely ny fifanarahana ambadika izay nataon'ny commune Antananarivo renivohitra tamin'ireo mpivarotra manamorona ny trottoir eo Andohan'Analakely izay tafiditra ao anatin'ny Boksamena ankehitriny. Dia izay mamarina vaovao tamin'ity alina ity. Ankasitrany ianao nanaraka izany. Soafa tsara daholo. Sardine trésor. Sardine trésor. Omelette coupée. Nanolotra anao teo ny fampalalam-baovao. Équipez-vous de la tête aux pieds avec la gamme de protection individuelle Secure Plus. Batimax. Nanolotra anao teo ny vaovao. Maro karazana goût amnas, sara loatra zany amnas. Jutika diabet. Bonjour. Nanolotra anao teo ny fampalalam-baovao. La 4G by Telma vous a présenté ny vaovao.